mitodika manokana amina rasolo bavamahoaka voafity teto Madagasikara ray manontolo ny tena nandeha nitolona misy taminareo na ny akabesanareo tanàna sy nandresy nitolona nivadika nareo hoe hanapony fidorana Ranareo zany no sakaizany mpandresy dia ozy izahay vahoaka malagasy hoe asa tao azany Madagasikara fa fiarosoravola io lety zany manaraka an'izay mitodika manokana aminareo re totoko aza preser ny président fa leo izy hanao tena vanivana marina zavatra hita maistambanay masy dia izao ny député naloatra ny PM nefa ny mpianatra mitolona manerana ny Madagasikara tsy nananana hevitra anankiray any manina zany tsy tanora nanao nitolona manina raha mba consciente zany zany le zavatra natao tany antolona raha tena olona nanana bonfoana atao tao amin'ny assemblée nationale naninona ny olona voinyrafitra hatram'izay betabero atolo politika ny voiny vanivanirafy manina raha napetraka nareo teo fa tsy tindinareo ka fika taba ifanafy safy fa firenentie fanataka katereny manaraka izay ho atsika rehetrarehetra ampiasa-panjakana ho atsika olombelona rehetra mila manova toe-tsaina ny fanivanarafitra ao anatin'izay zavatra zay itsika mpiasa-panjakana ambony raha mbola tsy voakinika ny karamanareo miexigeste sy mitombotsoanareo carburant sy ny namany io mbola tsy fanivanarafitra izahay aminay ka eny izahay tanora manerana l'université Madagasikara mivorona ao anatin'ny asedimada dia mbola miteny foana hoe fanivanarafitra tena iny fiverenany crise foana re tompoa no tadiavinay mila tarika sy vondronasa tena enjam-piasa mihitsy a ary aingam-piasa satria misy le hoe roa volana misy le hoe roa taona ametrahana n'le refondation le fanavaozana ny republique eto amintsika zay mba tena andrandraina satria tamin'ity herinandro ity a tena ohatra miverivery ami'sanganena sako diavatra tsika ary lasa misy mahasamy joro miaro Andravatomanga hoe za sénateur le izy za de tena miaro azy fa mpandrara oatra izy ohatranao amin'ny lafininina moa so de lafiny miafinafina no hitovizanareo fa raha mpandrara madio tsy aninina azy teo nge eny ary mahery fito minitra ny amin'ny sivy mbola manao ny fandarantsika mbola masy fotoana lava ihany koa mbola afahana amin'ny fanakalo eto tsika moa zany zao dia mizotra ao anatin'le hoe ahoana nametrahana satria na nanao reo fondation koa re Constant Ravelson mba masina fototra ihany koa izy hoe lalatsaina moa zany tena tena tongavana misy planina mazava hitondrana le izy mino afareo ataontsika hoe fanehoan-kevitra ataon'ny olo-pirenena na amin'ny alalan'ny onjam-peototony na amin'ny alalan'ny tambazotra sosiala dia isany anampy betsaka ihany koa ao anatin'le fandehana hoe inona ny tena satria tsy voatery ny rehetra koa aloha ray anjara ao anatin'ilay sikionantom-pirenena fa mba mety mahasolo vondron'olona na ohatrohatran'izany no ny antony ara-potoana no ny antony ny toerana mety sy ny sisa ny sisa fa ny fanehoan-kevitra amin'itony dia inona fa hanampy be dia be ao anatin'izany ary mety efa hanampy amin'ny hoe firisan-jaton'ny asa zay atao mandritra n'ilay concertation ary tokony apirisiana na ohatrany ko indrindraindrindra ny radio pirenena sy télévision pirenena nge tokony ho karazana fivoy mihitsy ampiketriketrika ny olona any amin'izay zay mitondra teny avy any masina amin'le avany fotony satria efa ny adikevitra tany le zavatra toy zay kitendritendry ty
io de afaka 5 taona indray de fanaritaka eto ifanaritaka ao hoe tena langage miaramila moa le hoe task force resahana foana fa zay mihitsy zao fotoanany zao ho an'ity concertation fikaonandoam-pireneny ity raha tiana ho tanteraka eo a tsy andry an'le hoe roa taona fa tia loloha ty mihitsy ary azo volavolaina ary kely fandaniana zany a fa mahery fiasa zany misy objectif na miaramila ny colonel teo fa nametraka hoe roa taona tsy mihoatra de fa nametraka indray zao roa volana kinona moa vita amin'ny roa volana fa mamola vola dia ndao ary raisina anao miaraba tompoko allo eny ary miarabanareo amin'ny topo radio miaraba tompoko araba tompoko ny vahiny arabe mahafinaritra be miaraba ny mpiasan'ny ramady asanjoro sosokevitra avy atranina hoe avereno ny ramady de omeo andraikitra responsabiliseo raha miteny frantsaiana zay lazana azy reo mpiasan'ny ramady reo zany fa manana fahaiza-manao reo anarina ny Madagasikara fa ny relensa natao amotika mihitsy any Madagasikara de mampirisika za zany manao sosokevitra ho an'ny mpitondra fanjakana areny Madagasikara vereno amin'ny toerana ny Madagasikara toy zany koa tapaka izy fa le famotehana ny Madagasikara zany a tsy maintsy voafefy voavala any amin'ny ministry ny fitaterana zany mason'ny firenena am'izany hoe avereno ny Madagasikara alao izy teny zay ary io koa nisany koronasa efa voafehitsika Madagasikara moa zany tena nafantarina azy nataty Afrika mihitsy ary de boina ary ny teknisiannatsika tao de tena nahavoafehany io mihitsy aitsika io ka boina io netaka travandry le rony tam'le Airbus occasion ndao ary raisiny anao miaraba tompoko salama eny tompoko salama tompoko salama tompoko rabanareo le fonds souverain sa natsangany rehetra aloha raha mila mbajerena raiko iny ia zareo efa nilany tao amin'ny député ny lalàna momba le izy tena mila jerena maika iny fa zavatra tsy azony saina takatakarina mila amboarina mihitsy satria mbola nisy ny tsy tokony mandefindefitra mihitsy raha ngaha reto amin'ny zavatra ekena fiainam-bahoaka jirama hermady zavatra ohatr'izany tokony mampisehoana miaramila azy reo fa tsy manaiky pression avaizavelana fotoanatany misaotra to misaotra to le fonds souverain sampona mako ny atao amintsika fonds souverain zany any amina firenena manana pétrole be de be zany misy arena ambany tany be de be fa tafavoaka volamena fa tena de misy vola zany eo mivosa eo am'le firenena de hoe ho apetrakay zay indray zany mba ahoana moa zany zay indray zany mba mampindram-bola mampiasa vola any rehetrarehetrarehetra any mividy bon de trésor ny américaine na mividy zany ny atao am'le fonds souverain zany hoe ny orinasa-mpanjakana mamokatra tenina mamokatra mahomba mihitsy fitrandrahana rena ambany tany sy ny sisa de eo misy vola eo de ampiasaitsika iny a tsika indray zany mampindrana sy ohatra le teneniny rangahary hoe ampindrafa le fonds souverain eto amitsika azafady tompoko a fa tena tedaviny otrohana ny atsy otrohana ny areo ny fanindran-dalana tam'le resaka fonds souverain de misy ale fondation mitondra ny anarany ary nangatahana ny hevitry ny ACC hoe manahoana ny am'ty satria misy misy hoe fondation raduel tam'ireny fotoan'ireny de zany rehetrarehetra nabe ohatrany tsisy de nyresaka loatra moa izy ny taty arina satria lasa nanahirana be le izy hoe sao de mifamadibady amakaizy ty zavatra ty ataovy mazava ny volamena atsika zany ataovy mazava ny pétrole atsika ataovy mazava eo arena rehetra ondratsika io a de misy ambombava eo a de manana fonds souverain tsika ary mety andeha any amin'ny fanabeazana reny amin'ny fanofanana ny tanoratsika aingana mihitsy de eo koa mpampianatra mba falifaly am'izay rehefa mpampianatra miakatra avolenta ohatra ny raisam-pirenena de mba de miverina ny asan'indray le taloha hoe ramose zany ramose zany tamin'ny andro fotoana tena olona manana ny maizy azy mihitsy teo anivon'ny fiarahamonina zany ramose zany tamin'ny fotoanatra olona tsindrin'ny
mpanao politika fotsiny tsindriny député sisiko sisa raha mbola fanarenana daholo zany sy mila fanavozana daholo le fonds souverain tena mila jerena kaikio ohatran'ny hémorragie no ateraka io raha tsy voajery io ary zany nisany nataon'ireo firenena indrindra fa ny araby moa zany tena betsaka manana an'io ny fananany an'le arakandresana teo misolika any Norvège manana an'io zalahy zao mametraka ary amin'ny anina ny Elon Musk ary amin'ny fanaovana ty fanaovana tomobile électrique mametra-bolana izy ka nataony ataontsika hoe banky mampindrana vola aty amintsika etony inge any amin'ireny fonds souverain reny izy matsaka dia mijirika izy mandeha aty amin'ity firenena toatsika ao misy antsovonina mbola tsy tena vonina anao mbola manana 12 minitra raha ohatra isy resitsika ampitiavana zay tonga eo fa zava-dehibe ny resahana zany satria prime ministre koa tokony mba eritreritra hoe ny banky fampandrosoana banky mpanjakana banky pirenena satria zany nisan'ny ataontsika hoe tatsaha ito amintsika zay maro anisa dia misedra fahasahiranana mihitsy amin'le tena hoe satria zay ny fahafahany manao ao anatin'le izy noho n'le hoe banky marotra ny tena betsaketry dia tena tsy mahaleo sara ny vidiny amin'ireo tatsaha dia tena ravoravo tanana dia lasa voatery zay nga prime ministre asa miandry azy daholo zay le izy fa ataoko fa tsy misy conflit de responsabilité angamba amin'izany doare efa misy antsy vonina indray raisina anao ary miarava tompoko allo eny ary salama tompoko salama raha ny fitakian'ny mpampianatra dia tena poro zany à 100%. Voalohany indrindra ny inspecteur des impôts, inspecteur de douane, inspecteur de trésor, mpampianatra dolo na mpianatra an'izany mba jereo ny fanagnany dia jereo ny fanagnany mpampianatra maloto ny mpampianatra par rapport ny mpianatra sotra tompoko le fitakina inge aloha ohatra manaiky dolo ny rehetra fa aradrarany loatra fa le hoe ahoana ny atonga lizy hoe so dia fa ndamindamina andresaka fotsiny no vita tany ananina fa tsisy fiatraikany akory rehefa avy eo fa ny asa rehetra koa aloha tokony no miakasina araka ny tandrify azy rehefa zany nge le isan'le mampianatra moa mampianatra dia mitsabo izy mitsabo dia ny chauffeur izy mitondra fiara zany le isan'ny adevitra ihany koa amin'ny tontolona fitsarana hoe tena ilaina ve nametrahany relateur juridiction spécialisé hoe ty dia sampam-pitsarana tsara fotsiny bois de rose tsara fotsiny volamena dia ohatrany hoe totofana tsy totofana moa zany hoe be karama zany mpitsara any amin'ireny sampam-tendrom-pitsarana reny miohatra mpitsara hafa na mitovy grady aminy dia lasa misy elanelana le izy dia lasa ohatrany hoe vao may varavarana misokatra amin'ny siny le ataontsika hoe any amin'ny fokosy any amin'ny prime ministre zany zay hoe mba zay mba mitovy grady mba tsy dia mifanalavitra loatra ny tsy hoe misy asa satria zay maty ohatra mametraka hoe misy asa ambany dia misy ambony lasa hoe misy asa ambany misy asa ambony asa tena mahamay ny amin'ny fotoana mahamaiky olo lasa ambony ho azy ao raha vo avolenta ny compétencenao ny fotoanantsika moa fa mandeha any fa isan'ny zava-dehibe tena nyfanakalozana tamin'ity androany ity dia hoe mba ahoana no ametrahana ny aryfanina mba tsy hiverina tsony le hoe manilika ny hafa dia mamindra lizy amin'ny ohatrany hoe le olana tsy niala fa mifindra toerana fotsiny le hoe misy vondron'olona na antoko zay manao mpimamba ny fahefam-panjakana dia misy koa mety vondron'olona na atokon'olona vitsy zay manararoatra an'izany resaka fahefana zany nangona karena fotsiny tapaka tenatenany foana mako ny teniny namana amin'ny telefôny eto indraindray rehefa manao izy matoanao manao atoko politika dia andray fahefana dia atreo fa matoa ianao manao atoko politika dia tsy vitandrery le fanovana iverina atao eto ka any amin'le lalàna momba ny atoko politika mihitsy ny mila jerena hoe inona daholo ny engagement tokony ho raisiny ny atoko politika tsirairay aby fa tsy hoe andray fahefana fotsiny fa raha lasa fampanjakana antoko eto dia ny teo ihany no miverina zay ny ataon'io ary ndraindray mendimendy hoe miongana ny teo azy na mpiongana n'iny aloha ny tena maika kanefa ny ambadiky ny saina kioto fety sy maka hoe zay mampiongana n'iny aloha fa dia zahay zany makeo
lomba izay indray zao ray indray zao ka fotoana mahamay lohantsika mihitsy zao tsy hoe ratsy saina akory ny olona tsy hoe ratsy saina akory ny mpanao politika fa fironan'ny hevitra mahazatra eto Madagasikara zany a atramizay zay ny nanana teto hoe lalana azahoan-karena ary lalana azahoana mampanjaka ny orinasa anao azahoana manao monopole azahoana manome marché public sy ny sisa manendry namana zay ny fandraisan'ny eto amintsika tena zava-dehibe an'le anina hoe andraso fa rehefa za zao mahazo anina foana hoe raha mba aniny ianao de mba tsarovo zay e zay le mpatsarovo zay le fomba fitondran'Andriamanjaka zay za zany mpanjaka keliny ndao aro raisiny antso manaraka miaraba tompoko salama tompo radio manao ane ke miaraba anareo rehetrarehetra tompo de misy fantanina ray rety neny ary mba voakasika an'le fitakin'ny mpampianatra ve ny mpampianatra efa rehetrarehetra zay ihany tompoko ohatranay zany ny retirety zao amin'ny ankapobeny rehefa misy ny fanamboarana ny karama fao be ao amin'ny fanjakana de to ohatra ny anisan'ny manaraka an'izay koa ny retirety amin'ny fanjakana de ohatra zay koa ny retirety any amin'ny knapsa rehefa efa misy formule zay ataony de rehefa misy fisondrotan'ny karama farany ambany de misy koa fanamboarana ny retirety mifanaraka amin'iny zany hoe karazana resaka fao be zany amin'io fa ny zava-dehibe eto amintsika de zao tokony misy komity mitatana azy solotena ny mpiasa-panjakana misy solotena mpiasa-panjakana solotena fanjakana mitatana ny kesy de retirety civil le militaire de mitatana ohatran'ireny mitatana ny knapsa reny fa tsy misy mihitsy zany zao jereo ny lalàna fa zay noho izy eny ary misy antso voninao mba teo ny teknisianina ty ampidiriny ianao miaraba miaraba anareo salama tompo raha nijery vocabulaire de hoe teti-pamorenana teti-pamotehana tsy haiko tokony conscient ve ny teteza mihitsy zao fa tsy afaka miara-miasa amin'ny système napetraky ny teo aloha izy tiako tenenina mila ravana daholo mihitsy raha hoe tena mieritreritra ny anova de ohatra rehefa mijery ny olana miseho am'izao ohatra ny hoe fanjakana nanome autorisation mialatra sy mialatra manara-penitra sy mialatra ny asa no misy teo tena ny zavatra miseho rehetrarehetra mihitsy ny knapsa ohatra ny famerenam-bola no hitatsika io ny famerenana le 11 milliard miaraka amin'izany fa ny mampiasana ny vola tena mandeha tany amin'ny Ramanasy ve ny vola mandeha ve zany fanadihadiny zany nampiasaina tao amin'ny SNDG tokoa ve sa tarzany kilaila ve mijery ve rehetrarehetra tao hoe mitery tao amin'ny knapy tonga tany amin'ny antony ny Ramanasy daholo ve ny vola fa ny famerenana fotsiny mity io knapy ty ny Maurice anao visite d'État ny filoha frantsay tsy haiko rehefa henitsika zay so de misy ifandraisany amin'ny afera nao Maurice sanatria ve tratra ny kolokolo koa fitsarana frantsay satria vizin'le avocat frantsay miaro an'le mpandraraha fa tokony efa mandry resaka io satria efa nampadiny fitsarana frantsay ndary ny volanindramina tamin'ny knapsa ve tonga fa teo zay moa le aia teo ihany mandeha any am'le tokony nalehany mihitsy ve am'le tokony nalehany mihitsy ve mipetraka koa zay tsy mivola nindramina tamin'ny knapsa ihany fa nivolany knapsa mihitsy nya mila ampiasaina manko izy io hitombo azahoana mitsinjo an'le retirety le teraka le trakile maperinasa sy ny sisa mila ampitombony io mila manao trano mila miditra amina orinasa sy ny sisa miditra any amina zavatra mamokatra ve fitatanana ny volan'ny knapsa fa tsy atao ronono mbivavy be ronono fotsiny teren'le de le fanjakana ho aza mitsabatsabaka ao amin'ny knapsa intsony ny antony ampidirina solotena fanjakana ao amin'ny knapsa nge ohatra hoe avy any amin'ny finance
ohatra avy any amin'ny travail de hijery ny mahara-dalàna an'io zany hoe tokony mpiambina izy ny anina de légalité zany contrôle de légalité zay ny anjarany ka raha ianao koa sady anao contrôle de légalité no ianao koa ny sady hitatana zava-doza ny mahazo an'le knapse indrindra fa ny ianao moa mitsabaka koa fa taky zany ny caisse d'épargne taky zany ny postre taky zany reo atao hoe orinasa fa tena marina hoe zany hoe fa inona financier moa organisme financier tena misy vola misy vola reo dawary